Tontolo tsy mahadimy fédération ihany koa ireo mpitratroka izay nahazo mari-boninahitra nomeny ny fanjakana afaran'ny teo ka dia notoloran'izy ireo valisoa ihany koa ny mpitratroka Ivada izay nahazo izany izao no natao hoy Andriambato Zezé Bosco izay filoha lefitry ny fédération teo fankahirezana azy ireo. Tsy naladino ireo mpitratroka atotondry izay nomeny ny fanjakana mari-boninahitra afaran'ny teo ihany koa ny fédération malagasy ny taranja atotondry ka tena nolotra fankahirezana ho azy Ivada mpitratroka atotondry Ratovy Lala Claude, Rabenarivo Lalaina, Rakotondrina Gilbert ary Soloniaina. Izao no natao hoy Andriambato Zezé Bosco filoha lefitry ny fédération dia ho fankahirezana azy ireo. Manomboka izao dia hijery akaiky ireo mpitratroka rehetra mahavita be ho an'ny firenena ny fédération. Nanana ny laza ny teo amin'ny taranja atotondry Soloniaina sy Lalaina. National zany tena maro manomboka le 97 francophonie zany palmarès manomboka 96 97 manomboka 95 96 zany champion de Madagascar et champion national bien 97 96 97 le médaille d'or francophonie combat international maromaro natonga raha katakena lava be fa ny kategori 2008 zany no nazo ny telo double champion d'Afrique numéro 1 Afrique zany de fort drapeau olympique tany Beijing. Nambaran Andriambato Zezé Bosco ihany fa ny antony tsy miankina amin'izy ireo ny nanimora ny combat interligue izay atao eto amin'ny Ligue Malamanga amin'ny faha-enina amby roapolo volana Mars. Zay hoe spesialy natao teo fa ny tsy miankina velonay dia voately miemitra izy misy fahazahoana ny kianjan'ny tafimamasina ka nisy moa fitofanganina zany tao amin'ny zareo commune dia tapaka zany zao fa amin'ny faha-enina amby roapolo volana Mars ny interligue zay resan'ny ligue maromaro any Boena, Atsinanana, Bolava, Itaza, Vatovavafito Finana, Morimania, Otimasatra. Ny championnat ligue zany zay atao amin'ny 18 zany hoe miavase ny championnat interligue zany dia tena koa zany fa ity zany tonga dia sika zany tonga dia asa vetrano izy ohatra tenan'olona zay fa amin'ny 12 zany 12 mars zao dia misy zany interligue any Morimania zay andraisana ligue zay maromaro koa zany le ligue teny any ho tonga any zany hoe melohan'ny Analamanga zany ny any Morimania dia zay vao Analamanga dia miditra zany sika amin'ny championnat national zay atao amin'ny 16-20 avril any fédération fa ny fédération andray interligue zareo fa niny hoe tsy fahazahoana an'le gymnase koa zany tao Ambatomena fa nirena zareo amin'ny présidence zany le ny gymnase dia nahetraka tokony tamin'ny 19 mars zany zareo Otimasatra dia miemitra fa ny daty fehimora moa zany mbola tsy fantatra fa ho ampitaina amintsika epiany ny vaovao momba an'izay mavasitraka toko. Ho tanterahana ny faran'ny herinandro zao kosa amin'ny 12 Martsa ny combat interligue